Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Avy aminao olon'i Kristy no hitahinany firenena rehetra. Nahazo-tsodrano no Abrahama fa avy amin'ny taranany no hitahinany firenena rehetra. Araka voasoratra amin'ny Genesis 2:20-20, amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa ary aminy no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Naverina tamin'i Jakoba zany araka voasoratra amin'ny Genesis 2:20-24, amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny taranakao dia ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany, dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao, ary aminao sy ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary mendrika ho anao olon'i Kristy koa, araka voasoratra ao amin'ny Asina Apôstôly 7:5-20, amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo. Ary hoy izy tamin'ny Abrahama, ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Mijoro ho taranaka hitondra fanovana. Vavaka isika. Ray eo, misaotra anao nampahatsiahy ny toerana tianao hametrahana anay olonao. Omeo hery izahay mba ho afaka hanaporofo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapiaona tompoko.